eo amin'ny taranja bola lavalava indray dia atao anaty fifaliana tanteraka no nandraisany fianakaviany Maquis de Madagascar teny Ivato izay avy niatrika ny fidinana ny tompon-dakany Afrika U20 groupe B tsara moa ny vokatra ho an'ny zandrikely mpilalao bola lavalava tamin'ity fandehanana niaro ny voninahim pirenena ity. Urakoraka sy afaliana no nandraisan'ny fianakaviany ireo mpilalao ny Maquis de Madagascar latsaky ny 20 taona tetsy Ivato ny alahady lasa teo rehefa avy nandrombaka ny anaram-boninahitra tompon-dakany Afrika groupe B tatsy Zimbabwe. Tamin'isa tery de tery 7-5 no nivoan'ny ekipa ndresy tamin'ity fifaninanana ity araka ny nambaran'ny mpilalao dia tsy vita mora ny ady vao azo ny amboara betsaka ny sakatsakana nataon'ny mpitsara sy ireo mpampiatrano kanefa vao maika nanome hery ny Maquis zany hoy izy ireo. Premier mi-temps, de bola maina fin deuxième zay de nanomboka dia anasorany arbitre avao zay nanomboka teo anasorany arbitre ary tsy namelana tsy nitarina de tamin'izay moa napesika ny amboan'ny boakely rehetrarehetra de ninninona am'seo sy maintsy mandresy de niezaka ny boakely de nivela ny natsalaina de nahita esetany afara zay manao ny vatana raha mita amitsika ny tena lehibe de lehibe izy par rapport amitsika izy lehibe de lehibe. Inona ny nentina nandresina azy? Ateo amin'ny fagaina lalao satria tsy tafetsika izy raha entina malaka le lalao dia tsy tafetsika. Azo lazana hoe manana ny avy nreto Maquis reto satria ny lalao zany miankina amin'ny fanomanana foana tsy zara tonga ho azy fa vao resy tanina mibiro izy rehefa mifampiresaka zay hoe inona ny anatsarana an'ity teo amin'ny ambolany teo nanomanana andreo ary niaritry ny mafy reo boakely reo rehefa niezaka zay nakenina teo anaty an'Andriamanitra zany zara nataonay na dia nisy ary ny fitapitaka nataon'ny mpifanandrana tamintsika tany na nifantaran'ny sakafo alohan'ny matsa na ny rano osotsona betsaka ny fitapitaka tany fa nisy rano natao tamin'ireo lefa ataon'ny mpilalao hoe zahay vonina lalandava na izanaiza misy anay raha toka Gasikara no mitaky ny herinay tsy matahotra an'izanisa vita lafy tsy vitanay zay zany moral nentinay niady tany satria efa ela koa no nanirina hoe azahoanan'ity Coupe d'Afrique dia esorana n'Andriamanitra lehibe zany fa tsatsany tanjona ny akabeatsahan'ireo zany mbola ao anatin'ny 20 dia zay zany anao tsinjo lavitra foana zany satria tsy moramora koa ny anao amin'ny bisikeny amin'ny taona ho avy. Araka izany dia tafakatra ao amin'ny sokajy ny Maquis de Madagascar latsaky ny 20 taona amin'ny tao-pilalaovana 24 sy 2 arivo.